world, they resound with God's own heart. Oh, let the ancient words impart words of life, words of hope. Give us strength, help us hope. Imafia bisogno tarukwi akaki pamunja Ratuja kanirande timentu tafita akaki pamunja Wala azo nao atao hiterana Jesosy eny amin'ny lanitra amin'ny fifaliana. Wala azonao atao fantatro zao finisy ny tonga fa fantatro efa kaiky zany. Wala azonao atao nampamon'olona ary ianao, nampamon'olona iridiriny ary ianao. Mbola azonao atao zany, mbola azonao atao ny tonga ny an-danitra, mbola azonao ioarana re olona efa nivavaka hatramin'izay. Sireo ny loko ny ritany mbaliry tarafiny maso andro miletiky maeleza ianao hatraka omilo de manjinony atsara ny laratsito ao anatiny mafy masehony anao miarebeny voninariny Changing me and changing you. You have come with open hearts. Oh, let the ancient words Halleluja, voninahitra n'Andriamanitra irery ihany dia manona ny fiadanan'ny tompo ho amintsika mianakavy tsika tsy iray avy indray amin'ity androany ity. Tsika rehetra izay tonga eto ao anatin'ny fotoam-bavaka en direct izay rahanao amin'ny fahadarana andramoka izao na kiradio tsika rehetra ato anatin'ny groupe izay maresy tsika ato anatin'ny groupe avaka fiambenana sy tsika mianakavy izay efa mpiara-mivavaka eto fo mpanaraka ny fandaharana dia mifaliana lehibe ho anay indray ny miarahabantsika amin'ity androany, andro mahafinaritra ity izay andro mbola nomen'Andriamanitra antsika indray ahafahantsika miaona aminy amin'ity androany ity. Rendez-vous anankiray mahafinaritra ahafahantsika tonga ao anatrehan'Andriamanitra ary avana malala. Anitsy ny diantsika raha nisy ny tsy nety, androsoantsika ho any amin'ny fahatsarana raha nisy ny mety fangatsatsiahana, raha nisy ny mety fijanonjanonana, hitombotsika ao amin'ny fahamasinana, ankatoavantsika ny fahamarinan'Andriamanitra ity androandroany ity. Fifaliana ao anay ny mahitanao eto androany. Misaotra anao izahay mbola miaraka aminay eto, misaotra an'Andriamanitra izahay satria araka ny loha hevitry ny seminarantsika tao anatin'ny 3 andro izay izay ny farana androany dia na dia eo aza ny sakana dia tsy nanaikitsika rehetrarehetrarehetra fa nifidiny androso, nisafidiny mbola hanoy, nisafidiny mbola hivavaka foana ihany, ny sakana be dehibe ary havana malala. Ary raha mbola eto amin'ity tany ity tsika dia izay ihany ny ataony devoly eto, mametraka sakana isan-karazany mba ahatonga antsika tsy afaka eona amin'Andriamanitra, ahatonga ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra ho tapaka, tsy ahafahantsika mahita ny voninahitr'Andriamanitra sy ny tavan'Andriamanitra. Misaotra anao androany, tsy nanaiky ianao ho voasakana izany sakana rehetra. Misaotra anao ihany koa Andriamanitra androany araka sitrakanao manokana ny aiza ato anatin'ity fotoam-bavaka ity izay ahafahantsika mbola manatona azy bebe kokoa indray ato anatin'ny vavaka sy ny fiderana, ny tenin'Andriamanitra sy ny zavatra rehetra izay ataontsika eto androany dia ho azy rery ihany, tsy ho aniza na ho aniza fa ho azy. Raha tonga eto ianao tsy no hitanay no hatongavanao eto, tsy mba ho isainay na ho tenoninay ny anaranao
na mba ho isainay ho isan'ny olona tonga teto fotsiny ianao dia ho tsarovanay eny ho tsaroanay tokoa ianao ary fantatray ianao na tonga eto fa ny zava-dehibe indrindra dia tsy ny anaranao mipotra eto fotsiny fa ny anaranao ihany koa voatonona ao an-danitrao anisan'ny olona nanao ny sitrapon'Andriamanitra tamin'ity androany ity anisan'ny olona nitady an'Andriamanitra tao anatin'ny andro sabata anisan'ny olona nitsahatra teo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra ao anatin'ny andro sabata ny havana malala tonga etontsika androany tsy kisendasenda na tongavantsika eto tsy fahazarana na tongavanao eto ry havana malala tonga etontsika androany eona amin'Andriamanitra Andriamanitra nefa nametraka amin'ity fotoana ity ahafahantsika miaona aminy Andriamanitra nefa nametraka amin'izao andro ao ahafahantsika mitady azy ry havana malala efa nomenanao tao anatin'ny tenin'Andriamanitra ny invitation ahafahanao tonga eo foana efa noraisinao ny fanasana efa noraisinao ny antsoantso ary dia tonga ianao nanohina an'izany antsoantso izany no tsy kisotra an'Andriamanitra amin'izao fotoana izao hideran'Andriamanitra amin'ny fontsika rehetra ankalazan'Andriamanitra amin'ny fanahintsika rehetra hitady an'Andriamanitra amin'ny herintsika rehetra aleloia tsy fantatro ny herinao amin'izao fotoana izao hery manahoana ny ahafahanao manatiny hery taky ny ahoana ny ahafahanao tonga eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra androany mety tena kely ny herinao amin'izao fotoana izao mety tena zarana misy hery sisy ianao ahafahanao mivavaka androany ozy izy ianao hoe mandalo ady ah ozy izy ianao hoe marary ah ozy izy ianao hoe betsaka ny zavatra lalovako Andriamanitra androany tsy mitady olona mahery izy anatinazy tsy mitady olona efa matanjaka izy hitady azy fa mitady Andriamanitra androany mitady olona malemy izy ho atanjahana mitady olona marary izy ho sitrana mitady olona mandalo ady izy ho ampandresena amin'ny ady mitady olona kivy izy ho ampaherezana ry havana malala mitady anao any anatin'ny tokantrano Andriamanitra amin'izao fotoana izao za mino fa misy ilanao ny fanatrehany amin'ity androany ity za mino fa tsy ianao mihitsy ny olona tsy mila an'Andriamanitra fa matoy ianao tonga eto dia satria ilainao ny fanatrehany amakivaky ny fiainanao ry havana malala aza matahotra ianao fa ho tsapanao zany androany aza matahotra ianao fa hahita azy ianao eto Andriamanitra amin'izao fotoana izao vonina hikasika ny mombanao rehetra indray vonina hikasika ny fonao sy ny sainao ny fanahinao sy ny aminao rehetra aleloia hivavakantsika metraka ny fotoana eo ampelantanan'Andriamanitra ry hafa andao apetrakatsika amin'ny Jesosy mihitsy ny fotoana ahafahanao ny tonga eto androany apetrao amin'Andriamanitra mihitsy ny fonao apetrao amin'Andriamanitra mihitsy ny fanahinao ny sainao ny tenanao manontolo sotranao zay Jehovah-Andriamanitra midera sy mankalaza anao zay tompo noho ny fitiavanao anay manome voninahitra anao zahay Jesosy noho ny famondram-ponao tsy mety ritra tsy mety levona teo amin'ny fiainanay tsaray avy manome voninahitra anao zay Jehovah-Andriamanitra ny amin'ny zavatra rehetra nataonao teo amin'ny fiainanay Jesosy ny tananao nombanay ny fonao ny tempo anay androany Andriamanitra tsy mila fa tsy nikasika eo zay raha tonga eto za nikasika eo zany nanova ny fiainanay za nikasika eo zany Andriamanitra nanasitrana anay za nikasika eo zany Jesosy androany handrava ny sakana rehetra eo aminay za nikasika eo zany Jesosy eo amin'ity androany ity ampitsombadika ny fiainanay indray anananay fiainam-pandresena Jehovah-Andriamanitra mila nikasika eo zay tsaray avy zay tonga eto amin'izao fotoana izao Jesosy ka sy io manomboka ny anatin'ny fonay ka sy io ny fiainanay Jesosy eo
raha misy olona eto mangatsitsika Jehovah'Andriamanitra ianao amerina aminay amin'ny hafanana Jesosy any fa ao anatin'ny fomafananao fanay mahitanao ao anatin'ny fomafananao fanay Andriamanitra mahatsapa ny voninahitra ao anatin'ny fomafananao fanay mahitanao Jesosy ahafanao indray ny fitiavana ianao androany azavelanao isy tafatsana eo amin'ny fangatsiahana sy ny fahavaromarianana amin'ity androany ity Jehovah Andriamanitra atoseho indray izay ahitanao atoseho hiditra ao anatin'ny fanatrianao ao anatin'ity fotoam-bavaka ity Jehovah Andriamanitra ianao ny mpanjakanay ianao ny tomponay sy Andriamanitra ianao nomenay voninahitra tamin'ny taloha indrindra ho mandrakizay ary ato anatin'izao fotoam-bavaka izao dia tsy misy anarana isanatra fa tsy ny anaranao Jesosy tsy aheno anaran'izany izy eto mihitsy ianao tsy hisy anaran'izany izy isanatra eto fa tsy ny anara-masonao alleloia raha isanatra amin'ny tananay raha isanatra ny iranay sy ny vavaka izay ataonay eto ho anao reny ihany izany Jehovah Andriamanitra atolotra ianao izany Jesosy ho voninahitry ny anaranao amen Jesosy manome voninahitra anao izay amin'izao fotoana izao manaja anao izay amin'izao fotoana izao kasiondray ny fonay Jesosy kasiony fananay Jesosy Matsika amin'izao fotoana izao amana alafana ny fontsika eo anaty an'Andriamanitra hitentsika izany amilanao Jesosy velomindray ny entaentanao velomindray ny hafananao velomindray ny hafanamponao halleluja ena Jesosy Vinano farani reitato trano de manino when banyala fumba fanao faitatano faran na magbaibuli faran na makibaibuli sueta kutina tukinaku famati na luana na nu atanatan pipatikan na sika dong belum sika dia tanya sika na memang yara ira mapsike bila nawa Jesosy bila nawa seleta bila na memang sida nongkong yang kuat haleluya Masai kita yetan kunizao Kau bernam sama na peluang sejawaja kita ne bila nawa bila nawa kita tuan bila nawa sukses Abi dekasiwa lagi banyak family mereka kenal Vinamo farani itu gambar berkanta itu manipulasi wajahnya So little mind,
Ataontsika tolom-bavaka izany ry havana malala. Ataontsika hivavaka dia teny haverena amin'ny fitiavana voalohany. Taky ny ahoana ny amin'ny fanamponao. Fony ianao vao nahitan'i Jesosy ry havana. Fony ianao nivavaka. Fony ianao natsapa hoe manatrika anao Andriamanitra. Taky ny ahoana. Taky ny ahoana ny fomba fitadiavanao. Fa sao dia mba efa nangatsitsika ianao. Sao dia mba efa tsy zany tsony ianao zao. Androany ataontsika hiverina amin'ny fitiavana voalohany. Tenenao androany hoe Jesosy havereny indray ny hafanako. Tsaroko ry havana malala. Tsaroko tamin'ny fotoana vao nanompoana an'Andriamanitra. Mahavita tsy entanina tamin'izany fotoana. Manao alom-bavaka. Parain'ny andro. Tao anaty hafanam-po. Tao anaty firehetana. Manana etaeta tsy mety mijanona, tsy mety ritra ny anatin'ny fo. Dia hivavaka foana. Daontsika rehetrarehetra hiverina eo an-tongotry ny tompo amin'izao fotoana izao. Tenenao androany hoe Jesosy haverenao amin'ny fitiavana voalohany. Tsy mety aminao ny mangatsitsiky. Tsy mety aminao ny miova. Tsy mety aminao ry havana malala ny manao fahazarana amin'ny fivavahana. Raha fahazarana nanompontsika an'Andriamanitra dia ho diso hevitra ihantsika. Hieritreritsika fa efa mety. Hieritreritsika fa efa marina. Fa androany teneny hoe Jesosy tsy fahazarana ny atongavako eto. Amin'ny hafanampona atongavako eto androany. Hitadiavako anao. Amin'ny etaetana atongavako eto androany hikatsahako anao. Ninona zavatra eo amin'ny fiainanao. Tenenao androany hoe Jesosy ho arako ilay sakana rehetra. Fa te ahitanao ako. Mene tompo. Fa io izay tsy saray avy Jesosy izay rehetra tonga eto amin'ity androany ity. Ataovy tafaverina Jesosy raha misy olona eto Andriamanitra. Mangatsitsika Jehovah. Raha zao izay mangatsika dia mampatahotra no avinay. Mampatahotra ny toerana misy anay. Androany Jesosy malala. Haverena. Siangataka ny fanantsiana Andriamanitra hiditra ao an-tsainantsika. Lalana mideza mety antany. Tsy misy antenaina mandalo ihany.
fabetsakireo kivifo sy velotaraina toko Teny Andriamanitra Andriamanitra itirana eo anatiny manitro mitoerare anatiny fonay ianao fanay masino fanay masino mitoerare atinay Amen Tompo. Tsika angataka ny fanamasina itoetra ao anatintsika ravana malala. Andriamanitra dia mitady toerana tokoa izy hipetrahana ry havana malala. Hoy ten'Andriamanitra manao hoe ny rivotra dia mitsoka amin'izay tiany. Ny fanahy eny amin'ny rivotra dia misy karazany roa ry havana.
samy eny amin'ny rivotra avokoa na ny fanamasina na ny fanaratsy. Ary samy mitady toerana hipetrahana izy ireo. Samy mandehandeha eny amin'ny toerana rehetrarehetra eny. Samy mamakivaky eny amin'izao tontolo izao eny. Dia mitady toerana hidirana. Ary rehefa tafiditra ao anatin'ny olona, ireo karazana fanareo dia samy manana ny asany ireo. Ny fanaratsy rehefa tafiditra ao anatin'ny olona dia mahagaga. Fa samy miaina eto amin'ity tany ity ihany. Fa hitanao mihitsy ny fiainan'iny olona iny hoe miapotika. Tsisy voninahitr'Andriamanitra. Lazon'ny ozona. Misy zavatra tsy mety afaka. Misy fahabangana tsy mety feno. Misy fahoriana tsy mety miala. Fa ny fanamasina kosa rehefa tafiditra ao anatin'ny olona dia mahavariana. Fa ohatran'ny tsy olona dia hitanao miavaka be loatra. Ohatran'ny tsy dia olona hitanao hoe taky ny ahoana nefa tena hitanao fa olona manam-piadanana. Hitanao fa olona sambatra. Hitanao fa olona tsy mety resy, tsy mety kivy. Olona manana fanantenana foana. Ry havana malala, tsy afaka miala mipetraka ireo fanahy anankiroa ireo. Fa tsy maintsy ny ray amin'ireo ihany no afaka mitoetra ao anatin'ny olona. Tsy maintsy ny ray amin'ireo ihany no afaka mitondra ny fiainan'ny olona, na makany amin'ny fahatsarana, na makany amin'ny fahampitehana, na makany amin'ny fiainana, na makany amin'ny fahafatesana. Ry havana malala, misy fotoana ny fanahin'Andriamanitra mba miditra ao anatin'ny olona ihany. Saingy miala indray izy amin'ny fotoana anankiray satria misy zavatra tsy mahatamana azy ao. Misy zavatra tsy mety amina. Androany, raha angataka ny fanamasina ianao dia teneno hoe Jesosy malala. Raha vao izay rehetra tsy mety ao anatiko mba ahafahan'ny fanahinao mipetraka ato anatin'ny foko. Raha olona mbola manana fahazaran-dratsy ianao, androany angatao mihitsy Jesosy hanala n'izany fahazaran-dratsy izany ao amin'ny fiainanao. Ahafahan'ny fanamasina mipetraka ao anatinao ry havana. Ao anatin'ny fiomanana mipasitsika amin'izao fotoana izao. Mila manana fo madio ianao. Mila manana fiainana madio ianao. Fa dia hitoetra ao anatinao Andriamanitra. Dia onona ao anatinao ny fanatrehan'Andriamanitra. Dia hanova ny fiainanao Jesosy. Androany ianao mila misafidy. Inona ny fanahy tianao hipetraka ao anatinao? Inona ny fanahy mety aminao? Hisafidy ny fiainana ve ianao? Angatahinao androany amin'ny Jesosy hoe Jesosy aho. Jesosy izay tsy nambolenao ato anatiko. Jesosy izay tsy namboleny tananao ato anatin'ny foko sy ny fanahiko ny fisainako. Fa za te hitoeranao aho Jesosy malala. Na toetra zany, na fahazaran-dratsy zany, na karazana fahotana isan-karazany, enina dia fomba fiteny ny zavatra rehetra izay tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra androany. Avelao Jesosy andravany reny. Ahafahany mitoetra milamina ao anatinao. Ahafahany manamboatra kany, fitoerana masina ao anatinao. Alleluia. Misotranao a Jesosy malala. Misotranao a Jesosy malala. Alleluia. Agora um pouco, Fambulamana.
amboary Jesosy ny foko amboary Jesosy ny foko amboary fa teo mpanompo amboary fa teo mpanompo amboary Jesosy fiova paumendrikanao ratsizany milanawa Jesosy milanawa mangetahitana milanao ny fandai kaubavany ubleteza anjayayani milanawa Jesosy milanawa Jesosy mangetahitanaao fanahy midina Jesosy midina tianafiky anao mba mahafaho mba hiantrao mba hamindrao fo ka meteza Jesosy amboary ny foko batefeu Jesosy fifoko ity batefeu famolamany mora miova mora mivily toko ampianaro ao Jesosy ankato maratsana fanofony baratsano fanofony toetra tsy mendrika ananako ireo toetra tsy mendrika ananako hafoiko ialako avoko milanawa Jesosy milanawa Jesosy milanawa mangetahitana milanao ny fanahy kaubavany umeteza anjayayani milanawa Jesosy milanawa Jesosy milanao ny fanahy milanao ny fanahy kaubavany umeteza anjayayani milanao ny fanahy kaubavany umeteza anjayayani Amen Tompo. Ianao ny avana raha mila an'Andriamanitra ianao tsy maintsy misafidy ianao androany. Tsy maintsy misafidy tsika rehetrarehetra ry havana malala. Tsy maintsy misafidy afoy. Tsy maintsy misafidy afoy. Alleluia. Ny zavatra rehetra tsika androany. Raha mila an Jesosy ianao. Jesosy tsy afaka hiaraka aminao eny amin'izao tontolo izao eny. Manana ny lalana izy, manana ny fiainana izy, manana ny fahamarinana izy. Izay rehetra misafidy ny anaraka azy dia tsy maintsy misafidy ny lalana, tsy maintsy misafidy ny fiainana ny ainany, ary tsy maintsy misafidy ny fahamarinana ry havana malala. Androany mety efa nivavaka ianao hatramin'izay fa tsy mety nahita an'Andriamanitra mihitsy ianao. Mila mahita an Jesosy ianao. Tsy miova ny fiainanao raha tsy mahita an Jesosy ianao ry havana. Hijanona ho teny fotsiny any, hijanona ho fitsetserana fotsiny any ny fivavahana ataonao raha toka tsy mahita an Jesosy ianao.
Miteny fotsiny ianao hoe sambatra Jesosy fa manana anao nefa tsy zany akory ny fiainanao. Miteny fotsiny ianao hoe za Jesosy tsy maintsy mpandresy satria ao aminao anefa tsy zany akory ny zavatra iainanao. Malahelo Jesosy mahita anao. Androany ry havana malala, ntsika anatona an'Andriamanitra dia hiteny hoe Jesosy, mila tena mahita anao ny fiainako. Tsy mety aminao ny tsy mahita an'Andriamanitra amin'izao andro farany izao ry havana. Tsy mety aminao ny lavitra an'Andriamanitra amin'izao andro farany izao. Mampatahotra ny fiainantsika raha izao tsika mbola lavitra an'Andriamanitra ry havana malala. Misy olona amin'izao fotoana izao any ananina any, tsy afaka manao na inona intsony fa miandry izay fidonany fotsiny sisa amin'ny fiainana. Betsaka ny olona tsy mahita vahaolana ny inona intsony, fa izao fotsiny ataon'ny olona hoe miandry izay fidonany. Rehefa maty dia maty, tsy tantsony ny vahaolana, satria ny olona tsy misafidy hitady an'Andriamanitra. Satria ny olona tsy mikatsaka an'ilay Andriamanitra mbola afaka manavaka azy eto amin'ity zao tontolo izao ity, na dia miaina atao anaty aizina azy zao tontolo izao. Satria ny olona tsy mitady an' Jesosy ilay fahazavana ao anatin'ny aizy kitroka, tsy mitady an' Jesosy ilay vahaolana, tsy mitady an' Jesosy ilay afaka mitondra anao makany amin'ny fiadanana na dia ao anatin'ny fahoriana azy zao tontolo izao. Ry havana malala, tonga eto ianao androany, aza vela ho fatantoka ny fahatongavanao eto. Ateneno hoe Jesosy aho, te hanana fiainana miaraka aminao ahako. Jesosy ry havana tena fiainana, Jesosy tena fiainana. Tsy fantatra ahoana ny anazavako anao, ahoana ny fomba ampitako aminao, fa fiainana Jesosy, ary fiainana be dia be. Rehefa niteny ahy izy fa omeny fiadanana dia nomeny. Rehefa niteny ahy izy fa manao trano ny mpandresy ahy dia marina tamiko zany. Tokony ho marina aminao zany, tokony ho marina aminao zany. Halleluja. Amen. Jesosy. Mandani tena ni kamano miaritra zava-maro sy marary mamery izay tena mariny eto an-tany sarovy fa lalan-tsarotra sady tery nolelovanao tsy temo very ny teny tsy zava-maro iary tanao dia azo fijaliana ho lanjainao sarotra lalan-tsarotra sady fijaliana lanjainao nolalovana tsy maintsy mahafohy ny zavatra malala ny teny tsy zava-maro iary tanao dia azo fijaliana ho lanjainao mahereza manohy ny lalan-teza, mahereza manohy ny lalana ety fa ono ampanesena Andriamanitra antsika. Halleluja. Kanefa ny fomba ratsy tsy tiano arina ny vava
nataony anefa finovaliana na eo azane izany rehetra izany miaritra ho an'ny tompo miaritra ho any vitatsika zany ho vita ihany fa ny zava-dehibe tenao mahatratra amin'ny Alleluia hatramin'ny fara novokatra ho tsinjainao any amparany na eo azane izany rehetra izany miaritra ho an'ny miaritra ho tompo any tompo vita ho ihany vita ihany fa ny faharetanao hatramin'ny farany novokatra ho tsinjainao any amparany raha teo vonjeny anao raha teo vonjeny anao raha teo vonjeny anao tsy maintsy mamoa tsy maintsy mamoa raha teo vonjeny anao raha teo vonjeny anao raha teo vonjeny anao tsy maintsy mamoa mamoy zavatra rehetra eo aminao mamoiko ny filany ny fombanao ary mamoy zavatra rehetra eo aminao mamoiko ny filany ny fombanao ary saluta sadi teli nula luvana na citeuve ni ten cisava maruya letana te asufita lina ulanjana salut malaran saluta ci teuve ni te cisava maruya letana te asufita lina ulanjana te asufita lina ulanjana te asufita lina ulanjana te asufita lina ulanjana Alleluia. Mahereza zany ravavy sy ranadahako zany mitondra ny azo fijalian'i Jesosy ry havana. Mbola toy izy foana, toy izy entina foana ry havana. Mitohiza foana milanja. Rehefa nanao délivrance aho omaly dia taloha nanaovako délivrance dia oza mantsy an'ilay olona hoe hatramin'izay ho aho anitondra azo fijaliana ianao. Dia ny mahatonga anao te hiala tamin'io azo fijaliana mavesatra be io satria mavesatra ilay izy. Ankehitriny tsapanao fa tsy zakanao io zavatra io ary tianao hiala eny aminao satria mampahory. Lanjaina eo an-damosina foana tsy mahatonga anao hitraka mihitsy. Nampijaly ianao dia te hiala amin'io amin'izay ianao amantsy anazy. Fa zao ny zavatra tsara fantatrao esolona aminao io zavatra mavesatra be io dia soloana. Dia ny anaran'ilay zavatra hoentinao azo fijaliana ihany. Fa mahavariana
fa azo fijaliana azo entina tsara, azo fijaliana mitondra fiadanana, azo fijaliana mitondra fahasambarana ry hafana, azo fijaliana tsy mampahory, mahavariana Jesosy ry havana malala. Ary Jesosy rehefa miteny hoe eto ny zioga ka mianara fa malemy fanahy sady tsy miavona po aho, ary ny toyny dia ahita fitsarana ho an'ny fananareo ianareo. Ao anatin'ny fitondrana zioga dia mahavariana fa ahitana fitsarana. Be dia be ny olona mahita ny tenin'i Jesosy io, ny olona dia kivy hoe eto ny zioga ka mianara amiko. Izy ny olona hoe za tsy hitondra zioga, fa saingy ny devoly tsy manoratra amintsika eny amin'ny toerana rehetra eny hoe eto ny zioga fa ho ampijaliako nareo, ho vonoko nareo, ho ampahoriako nareo. Dia tsy hitan'ny olona zany. Izy ny fotsiny ny olona hoe izay tsy hitondra zioga ny Jesosy zany. Fa tsara ho fantatrao fa ny devoly dia miteny amin'ny olona amin'ny fahatezerana lehibe mba hitondra ny ziogany, ary tsy hitondra fitsarana fa hitondra fijaliana sy fahoriana ry havana malala. Ianao raha tonga eto ianao androany dia zao, tsy haiko nanomboka impiry ianao izay no nitandrina sabata teto, nanomboka ovy na firy volana, firy taona sa firy herinandro, navesatra taminao ve? Tsapanao tena naningotra ny ainao ve? Tsapanao tena nampahory anao ve zany? Fa manomboka mitondra zioga ianao. Ziogan'i Jesosy no entinao. Tsy haiko nanomboka ovina anao na namasy teny, nanomboka ovina anao tsy nena zavatra maloto, na namasina ny fitafianao. Nampahory anao sy nampijaly anao ve zany? Tena mitondra fahoriana mavesatra taminao ve zany? Sa nahapotika ny fiainanao? Ry havana malala, raha hitanao fa nahasoa anao dia tohizo. Mitohiza amin'ny lanjy, mitohiza mitondra ny olo havana. Fa io azo fijaliana ho entintsika io no hitondrantsika any an-danitra io. Io no entintsika io, ho lanjaintsika io. Alleluia. Ary hatrany an-danitsika dia io no hamonjy ry havana malala. Tianao Jesosy, natsika androany teny hoe Jesosy ahy, tany mafy ahy Jesosy malala. Natsika angataka ny tanàn'Andriamanitra hitazona antsika. Eto aminao fialofako, tsisy ahiahy, tsisy ahiahy, fatokiko ianao Jesosy ahy. fatokiko Lisandrinao, tany mafy ahy, tany mafy aho Jesosy, tehirizy toetranao kafiry ifikitramina, tany mafy aho Jesosy, tehirizy toetranao kafiry ifikitramina. Tunga panumpun famarina na pechi, famarina na anu Bwana kama vya Jesus, tehirizy toetranao kafiry ifikitramina, tany vya Jesus, tehirizy toetranao kafiry
Mafy zay Jesosy malala raha zao zay tafasaraka aminao dia very zay Jesosy ry havana malala fotoana zao efa tsy ametrahantsika condition tsolo mihitsy amin'ny fanompontsika an'Andriamanitra raha zao no misy olona mbola miteny hoe za Jesosy hanompo anao rehefa miliardera ohatra dia ohatra ny teteny amin'izany olo zany aho hoe so dia mba tsy hanompo an'Andriamanitra tsolo mihitsy ianao ry havana malala ny olona mametraka condition amin'ny fanompona an'Andriamanitra ry havana dia olona tsy ho tafita amin'ny fivavahana olona tsy ho tafita ary olona mora iovaova amin'ny fanompona an'Andriamanitra. Ianao rehefa manompo an'Andriamanitra dia teneny fotsiny hoe Jesosy aho manompo anao fotsiny aho misy ira anankiray izay mahafinaritra hoe na ho tahinao na tsy tahinao za ozy izy za hiteranao. Misy olona mamaritra ny fitiavan'Andriamanitra amin'ny fitahiana eo am-pelantanany amin'ny zavatra ananany dia rehefa tsy manana ny zavatra tsy ananan'ny olona tsy zavatra ananan'ny olona izy zao no teneny hoe tsy tia azy Andriamanitra. Ry havana malala tsy zany namaritanao raha zany namaritana ny fitiavan'Andriamanitra dia tsy voavonjy Lazarosy mahantra tsy tonga tena tratrany Abrahama Lazarosy mahantra ry havana fa tsy faritantsika amin'izany ny fitiavan'Andriamanitra tsika aza faritanao aza ataonao hoe rehefa ohatra izao aho dia eo Andriamanitra handrale mampalahelo fa na dia misy mpanompon'Andriamanitra aza dia mieritreritra mihitsy hoe rehefa tsy ohatrany tsy dia mamokatra loatra amin'ny fitahiana eo amin'ny olona anankiray ny olona hoe tsisy fanatrehan'Andriamanitra tsy ry havana malala ny zanak'Andriamanitra dia tahian'Andriamanitra ary tsy manan-java-mahory fa tsy faritana amin'izany ny fanatrehan'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Halleluja. Ataontsika tira anankiray ity mialohan'ny hidirantsika sahady amin'ny tenin'Andriamanitra. Io manahiritra amin'ny tenin'Andriamanitra tsika dia ataontsika tira mahafinaritra be ity hoe Jesosy aho za tsy mametraka condition amin'ny famponanao. Halleluja. Amen Jesosy. Sami ideraku ana rirai vitamina izani nifukuna ila chafi falina na isentu yumatumala ichangana de mantika walina token fuku kinifuku falina isentu kumisuku ilaza fitalina
sisilani Ivasikunakuta Valitanawajan Hallelujah Chireni Ideakuano Kasai Kyunimiteni Somfanekeniza Nanzaika Pifalina Timisi Mabana Iyazu Fitalini Zainamna Utana Idubukini Fuku Maneu Fifalina Lata Fitalino Sarele Sarele Terakana la ola na Itanasa Kasai Sile Somfanekeni Somfanekeniza Nanzaika Pifalina Timisi Mabana Iyazu Fitalini Zainamna Utana Haleluya. Dia mirabantsika tsirairay avy zay tratrantso eto indray amin'ity androany ity. Dia fiadana tompony eo amintsika tsirairay avy. Faly be mahita anareo vory lanona eto indray ao anatin'izao fotoana amintsika dia ny andro sabata zay tena hoe mba hianoka isika rehetrarehetra eo ambany fahasoavan'Andriamanitra amin'ity andro sabata fitsarana andro mahafinaritra loatra ity. Mirabantsika tsirairay avy ary dia manonona ny fiadanan'ny tompo amintsika rehetrarehetra. Raha tonga eto ny androany dia misaoran'Andriamanitra satria betsaka mety teo tonga eo amin'ny toeranao ary avako fa tsy ny olona rehetra no velinaina tamin'ity androany ity fa tao irezana amin'ndrana fo manokana dia isika rehetrarehetra reto anisan'izany. Fiadanan'ny tompo amintsika tsirairay avy ary matoky fa ho sabata fafinaretana sy fitsarana ho antsika rehetra, andraisantsika hery, andraisantsika fanasitranana, andraisantsika vahaolana ivoahantsika miady ity sabatan'i Jehova izay ohatrehantsika eto amin'ity androany ity. Koa dia manasanao ary tena teneniko mihitsy ianao androany hoe atsaharo aloha raha misy zavatra mandalam-panaovanjavatra ianao ka azonao atao ny manatsahatra an'izany, andao tsika hifantoka, ndao hifantoka amin'ny fivavahana fa mahasitrana, mahavoky, mahavonjy ny fotoam-pivavahana, ny fotoam-bavaka izay atrehan'Andriamanitra. Hivavakantsika ho an'ny tenin'Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Jesosy eo misaotra anao zany amin'ny fitiavanao anay, makasitraka indrindra Tompo satria tena fantatray renay fa tena momba anay eto ianao. Misaotra ny amin'ny fanatrehanao tamin'ny fotoana rehetra, mikasika izay nalefanao. Androany Jehovahandriamanitra dia tahiova tsy hisy adin'ny olona izany teny mamy rehetra izay naloaka ny vavany mpanomponao izany tamin'ity androany ity. Mangataka Jesosy amin'ity androany ity hoe ny fanatrehanao amary isy tokantrano isabatan'olona ary zao tenin'Andriamanitra hoe tenin'Andriamanitra hamakivaky anay tahaka ny courant, hamakivaky hatrany anatin'ny olona tsirairay avy any. Dia amotipotika ny asan'ny maizina rehetra, amotipotika izay rehetra tsy an'Andriamanitra. Dia diovina amin'ny alalan'izao fotoam-bavaka, amin'ny alalan'ny toroteny, amin'ny alalan'ny fandalovany Jehovahandriamanitra anatin'ny tokantrano tsirairay avy, anatin'ny fon'ny olona izay mandrehan'izao fandarana izao. Dia ho teny feno fahefana, feno hery, tsy miheno fotsiny izay androany fa miaina mihitsy ny tenin'Andriamanitra. Dia volisy Satana faritra amin'ny rano tsy afaka hitsaika karaha dia litera ray fa tsy maintsy voatory eto ny voninahitran'Andriamanitra. Misaotra Jesosy Alléluia. Amen. Alléluia.
dia mirabantsika tsirairay avy moa zany zay tratratsy eto androany fa alybe zay miaraka aminareo somary tarataratsika vao tafatomboka androany satria taratara koa vao nanomboka ny fandaratsika ny fandaratsika commencement ankira tamin'ny maraina dia tara nanaraka an'izany daholina ny fanomboany nefa dia misaotra anao fa mbola io tsika tsirairay avy mbola tonga eto kadaka malala Kodanela Felana Rakoto Marie Charline Lina Marijo Yama ianareo rehetrarehetra zay efa eo rehetrarehetra tononona aminareo tsirairay avy fiadana ny tompo hanapaka anatsika tsirairay avy ko dia mahereza androany moa tsika ao anatin'ny famaranantsika ny séminaire zay efa natombotsika tamin'ny alarobia amin'ny faefatra androany ary faranantsika amin'ity androany ity izany séminaire izany izay dia tena nanaraka ny titrany tokoa aloha le izy satria ny titran'ny lohatenin'ny séminaire antsika dia hoe na dia manoloana ny sakana aza dia lasa hoany mbola mba handroso ihany dia tena vao nanomboka fotsiny ny alarobia nomboana nyity fandarana ity dia fatratrany tsy fahasalamana izay menakavy ary tena reraka mihitsy tao anatin'izany fa nefa dia izao na dia manoloana an'izany aza dia mbola nandroso ihany tsika ary miarabanao raha tonga somatsara eto ianao amarana azy tsika amin'ity androany ity jery tantaran'olona vitsivitsitsika eto anatin'izay androany tsika jery tantaran'olona lehibe indrindra tao amin'ny baiboly izay olona tsy nitsahatra hatramin'ny neviny teto an-tany ka mandra-pialany teto dia seka sakatsakana foana ny fiainany sakatsakana misy sakana misy vato misakana mba tsy hatongavana ao amin'ilay valy songeza be ao ambadiky ny sakana ao ambadiky ny rindrim-be anankiray ao ambadiky ny Jeriko ao ambadiky ny Goliata dia tsara fantatritsika fa misy fahasoavan'Andriamanitra foana ngeza be ao ambadiky ao dia tsy izany fa iza moa ny olona lehibe indrindra tao amin'ny baiboly raha fantatrareo iza ny olona tena lehibe indrindra fantatrao ato anatin'ny baiboly samimba miteny kely hoe azafady iza ny fantatrao olona lehibe indrindra tao amin'ny baiboly iza le lehibe indrindra ndalotsika avaditsika kely vetivety ny sary mandra-pamalinareo an'izay moa zahako misy fimanana kely mila mizandra kely ataoko vetivety iza samy miteny raha ianao dia iza ny lehibe baiboly ry havana malala Alléluia. Abrahama ozy ny sasany Mosesy ozy ny sasany Davida Abrahama misaotra anareo namaly ny lehibe indrindra ao amin'ny baiboly dia ilay sady olona izy ny Andriamanitra dia araka ny teniny ranabavitsika Marijo izavy namaly azy marina teo Marijo dia Marie Charline dia Tojo Mikael Yaniry Fahazavana olona fa mahatonga an Jesosy ho lehibe indrindra dia izy irery ny olon'Andriamanitra izy irery ny olon'Andriamanitra tao amin'ny baiboly ka androany dia Jesosy ny jerentsika eto androany ny sakatsakana nanoloanan'i Jesosy mba tsy hatongavany amin'ilay tanjona tena nanirahana azy fa na izany na tsy izany dia Andriamanitra namery azy dia nandrosony foana ary Jesosy ary havana hatramin'ny nahatongavany tetỳ an-tany dia tsy nitsahatra voilikilika Jesosy tsy nitsahatra ny voasakatsakana teo anoloana saka isorana n'Andriamanitra fa raha ohatra hoe mitady olona Andriamanitra mahafinaritra ny misy fotoana nytorimam-pionina ity toriteny ity dia nahafinaritra tadidiko eto
tany amin'ny filazantsara ny lioka ny nilazany Gabriela tamin'ny Maria fa hiteraka an' Jesosy izy tao zany dia efa nisy fikonokononana tao an-danitra tao aloha fivoriana hoe mila ampidininy any an-tany Jesosy misy zavatra mila tongavana ry havana malala misy zavatra mila tanterahana dia ny fanaovana an' Jesosy ho lasa nofo satria maninona satria raha Jesosy Andriamanitra tsy te hiaina zavatra maniditsidina fa n'Andriamanitra mila nataony tsapany olona hitan'ny mason'ny olona tsapaitanana ny fitiavan'ny zanak'olombelona ny ten'Andriamanitra dia milaza hoe Jesosy ny ten'Andriamanitra hoe mba tsy hisy any amin'ny Matthieu lova kitsika vetivety nilazan'ny anjely an' Josefa fanamasina no nananan'ny Maria anaka 9:20 amin'ny Matthieu toko voalohany ary Josefa vadiny izay lehilahy marina sady tsy tahana alabaraka azy dia nikasa metraka azy mangingina fa raha mbola nisaina zany izy dia indro nisy anjelin'ny tompony seho taminy tamin'ny nofona hoe ry Josefa zanaky Davida aza matahotra ny apakatra ny Maria vadinao fa ny zaza ao-kibony dia avy amin'ny fanamasina ka hiteraka zazalahy izy ary ny anarany ataonao hoe Jesosy ary izy ny hamonjy ny olona ho afaka amin'ny fahotany io ny mission an' Jesosy io mission an' Jesosy tsy ny alova rano lasa divay ny mission an' Jesosy tsy ny ampitombo mofo 5 sazany rano roa ho an'ny olona tsy omby 5,000 ny mission an' Jesosy tsy ny andeha ny ambony rano fa ny mission an' Jesosy raha avako malalako dia ny hamonjy ny olona ho afaka amin'ny fahotany raha misy ny fahotana atao amin'ny testamenta taloha dia tsy maintsy namono zanak'ondry na zanak'osy tsy misy kilema dia ny rahany iny afafy eo amin'ny altara sady tononina ny anaran'ny olona zay trapahotana zay mitady famondrapoa zay mitady famelan-keloka tamin'Andriamanitra zay ny fiainana tamin'izany Andriamanitra dia nanana programma nanao hoe ny mission an' Jesosy dia mba nafaka ny olona rehetra amin'ny fahotany mila raha tsy misy kilema raha fanahy tsy misy raha rehefa ohatra zany tsika ao ambadiky ny fiainana eto an-tany dia tsy misy azany hoe maratra sy manderaza antsony efa fanahy isika dia efa zava-panahy no misy eo any amin'ny tontolo tsy hita maso dia ny konikonina ny tao an-danitra atao hoe mila raha latsaka mila raha marina isika raha ny zanak'ondry tsy misy kilema tsy misy afa-tsy anankiray safady ray ihany ny mendrika an'izany anarana zany hoe zanak'ondry tsy misy kilema ry havana tsy Davida tsy Mosesy tsy Abrahama tsy iza tsy Enoka tsy Noa tsy Samuel fa Jesosy nefa ny an-danitra dia rehefa nivory ny tao an-danitra atao dia zao hoe alao Jesosy ampidinina mba hahatonga azo nofo mba hahatonga azo halatsa-dra satria ilaina ny rano afinaritra aloha fa rehefa mitady olona Andriamanitra dia mila vehivavy anankiray madio alleloia mila vehivavy anankiray mbola tsy maloto dia vehivavy virjiny ao amin'ny Israely ao ary Andriamanitra rehefa nifidy olona tsy nandeha indre mandeha na indroa na intelo mitsapatsapa aloha fa tonga dia fantatr'Andriamanitra ny olona tokony anyrahana any Gabriela dia
ninyle zany Gabriela tamin'ny Maria fa ho teraka an' Jesosy izy vakiko amin'ny naran'i Jesosy sy Luka toko voalohany andiny 4 ary tamin'ny fahinim-bolana dia nirahan'Andriamanitra ny anjery Gabriela ho any an-tanàna anankiray any Galili atao hoe Nazareta, tanàna tsy dia makaiza. Zany tanàna Nazareta zany tanàna tsy dia nakaiza atao amin'ny Baiboly tao, tsy dia misy ininona tao, tanàna maty tsy dia makaiza, tsy misy varotra, tsy misy mpandrafitra ny betsaka tao tanàna tsy dia manan-karena, tsy dia mahateo olona, tsy dia mahateo ty loatra fa mahavariana fa tany anatin'izany tanàna zany no nandrahana ny Gabriela hitady vehivavy anankiray atao hoe Maria. Halleloia. Ary ten'Andriamanitra hoe ho any amin'ny Virginie anankiray izay voafofo vadiny lehilahy atao hoe Josefa avy tamin'ny taranaky Davida ary ny anaran'ny Virginie dia hoe Maria. Ary nonitra tao ilay anjely dia nanao hoe arabaina ry ilainao soavina ny tompo momba anao. Halleloia. No asoavina. Maria tsy mahafantatra fa ny anatin'ny fotoana izy mandeha manao zavatra rehetrarehetra eny any an-danitra any efa misy fifidianana azy mba ho asoavina. Ianao izao tsy mahalala mihitsy mandeha amin'izao eo eny ianao mandeha amin'ny fiainanao isan'andro eny ianao fa manompo an'Andriamanitra ianao fa ho an-danitra ao efa misy resaka momba anao hoe ino ilainao asoavina. Halleloia. Alabaina ry ilaina asoavina ny tompo momba anao. Taitra loatra izy no ny teniny ka neritreritra izay tokony ho hevitra izany fiarabany zany. Tsy azo amin'izany satria ahoana ry azy izy ny lasa no asoavina tampoka izany. Ary olay anjely taminy aza matahotra ry Maria efa nahita fity tamin'Andriamanitra ianao. Indro hitoejaza ianao ka hiteraka zazalahy ny anarany dia ataonao hoe Jesosy. Ary izy ny lehibe ary ho lehibe ka atao zanaky ny avo indrindra. Ary Jehovahandriamanitra amin'ny azy ny seza fiandrianana Davida rainy ary anjaka amin'ny taranaky Jakoba mandrakizay izy ary fanjakany tsy anam-pahataperana. Voafidy zany i Maria, voafidy tao anatin'ny maro ary io fifidianana io tao an-danitra tao ny ainga mba maniry tsika ry havana malala hoe itokantranotsika io fotsika io mba hivorin'ny ao an-danitra hoe mba tena tiana ho teraka ao anatinao io zany. Filazantsara zany zany tenin'Andriamanitra zany, zany fanahy masin'Andriamanitra zany mba hitoetra ao anatinao io. Alleloia. Fa saovana nge zany revana hoe ianao olona tsinitsininy. Ary Maria moa tena resy lahatra mihitsy hoe inona moa zaho izy ankizy vavy zany le ataotaon'olona ndry reny le mbola lehiven'ny olona fa kely foana ianao nameny tombontona ary dia kely nahitan'olona anao dia na dia fa lehibe anao dia mbola neny fara mbola ataon'olona ndry ihany ianao, mbola tsy mampaninona ny olona mihitsy mimindrana anao maniraka kely anao fa dia eny foana ianao na dia efa lehibe aza dia ohatry mbola kely ihany. Fa zao Andriamanitra nifidy an'i Maria ary misaotra an'Andriamanitra tsika fa teo dia nanokatra lalana Maria, nanokatra lalana tsika tokony misaotra an'i Maria, tsika tsy mivavaka amin'ny Maria fa tena misaotra amin'ny Maria tsika. Nanaiky izy, nanaiky. Fa raha tsy nanaiky moa Maria asa izay efa rahantsika rehetra tonga dia tsisy aloha Pasika amin'ny 15 fa nanaiky Maria. Ary hoy Maria tamin'ny anjely 9:30 anao ahoana reny atateraka za fa tsy mahalalala zaho izy mbola tsy miaraka amin'olona akory. Ary lay anjely namalika anao tamin'ny hoe fanahy masina no tonga ao aminao ary iserin'ny avo indrindra analoko anao ko ny masina izay ateraka dia ataonao hoe zanak'Andriamanitra. Ary indro Elizabeta avanao dia efa mitoejaza koa na dia efa antitra azy ary efa mandray enina izy amin'izao izay natao hoe momba fa tsisy tsy ho tanteraka ny teny rehetra ataon'Andriamanitra. Dia io Maria ity ny ankizy vavin'ny tompo aoka ny ho tanteraka amiko araka ny teninao dia nandao azy ilay anjely. Saotra ny Maria tsika tao arinana zany ny vali tenin'ny Maria na dia teo azy ny fisalasalana mety te Maria za ve dia mendrika an'izany, inona ny mba ho vitako amin'izany, tena tsy vitako zany, tena didy mavesatra be zany fa nanaiky Maria eny aro izy izy. Dia isaorantsika an'Andriamanitra fa nanomboka teo dia nitoejaza amin'izay Maria ary efa niteneniny faminaninana hatrany amin'ny Isaia tany aloha tany hatrany amin'ny Ezekela fa ho avy Jesosy.
tonga ty ny fotoana tonga Jesosy mba tsy sakana aloha teo anivon'ny Maria fa nanaiky Maria hoe tonga avy ary Jesosy ahy dia nitoejaza izy dia bevoky izy fa nanomboka teo jerentsika amin'izay ny fiainan'i Jesosy tsisy afa-tsy fanakanana tsisy afa-tsy sakatsakana tsisy afa-tsy obstacle amin'izay vo andeha teraka fotsiny Jesosy fantatsika tsara ny amin'ny Luka 4:1 dia voalaza ny ten'Andriamanitra fa rehefa mba hiteraka nareo dia mba makany amin'ny maternité Luka 4:1 fainao ambadika kely eo ho ten'Andriamanitra ary raha nitoetra teo izy Luka 4:1 dia tonga ny andro avelomany ary niteraka ny lamatoana izy dia nodidiny lambanjaza ka nampandriny teo amin'ny finanam-biliny fa tsy nisy toerany tao an-tranom-bahiny ozy ny olona feno ny tranom-bahiny tany dia fa nisy ny sakana ho tonga Jesosy zay tsy mila ho tonga Jesosy tsisy plasy ho tonga Jesosy efa feno fa zao halleloja Andriamanitra tsy kely lalana izy rehefa hitany olona ary Andriamanitra na mbola manoloana ny sakana Andriamanitra mbola manana foana fomba sy hevitra ahafahana mampandroso ny olona ahafahana mampandroso ary dia tsy nampaninina na dia voasakatsakana tany amin'ny tranom-bahiny dia tonga izy teraka ihany izy fa ao amin'ny trano finanam-bilona halleloja afaka za moa Jesosy tena za hiverina any an-danitra fa toatra ny tsisy manaiky anahako fa Jesosy na dia mbola tamin'izany koa ary dia tsy nampaninina azy zany tsy nampaninina an'Andriamanitra fa atatr'Andriamanitra raha teo fa ho feno fanakanana ny fiainana ho feno sakatsakana satria misy an farak'izay ngeza no miandry an'ity Jesosy avy any Nazareta Jesosy Kristy avy any Nazareta ty ravana malala voateraka indray Jesosy dia fantatrao tsara ny zavatra nitranga misy koa ny sakana faharoa dia Heroda mpanjaka ozy izy nany amin'ny Matthieu 4:1 zany teny zany rehefa lasa ny namanginy magy sasany any Jesosy ary rehefa tonga Jesosy tao a Betlehema ny Jodita amin'ny andro ny Heroda mpanjaka dia indreo nisy magy avy any antsinanana tonga tany Jerosalema ka nanao hoe aiza ilay teraka ho mpanjaka ny Jiosy fa nahita ny kitana avy any antsinanana izay ka tonga mba ekoaka eo aminy fa noho ny nandrehan'izany Heroda mpanjaka dia nangororo izy mba amin'ny Jerosalema rehetra ary tonga dia fantatra fa hafa ty zazalahy ty zazakely ohatran'ny mbola kely nolo lalany linao reny zany ohatran'ny ranabavitoto zao androany tahiny tompo nahazo zafikely vaovao halleloja ara-baitsika izy zazakely ohatr' zany dia etretinao fotsiny hoe zazakely fa mampiovitrovotra Jerosalema ray matoa hatramin'ny mpanjaka natahotra tonga dia fantatra fa anao azy ty zazakely ty ary tonga dia fantatra fa ho zaza lehibe indrindra olona lehibe indrindra io ianao fa hita zazakely mampiororo olona nefa tsy hoe olona mampatahotra na hoe anona fa tena mampiororo maheno ny anarany fotsiny fa matsapa ny fanatrehany fotsiny fatongavany dia fa iororo ny ororo hatramin'ny mpanjaka nangovotra ary any herin'ny mpanjaka dia zao aiza ozy izy ny aterahan'i Kristy zao ny teneniny apaka mamangingina izy any amin'ny 17 dia ozy izy hoe andana ozy izy jerevo le zaza dia rehefa hitanareo dia mba eto any mba ekoaka eo anatrehany zany hoe hifindramonina ny sakatsakana ary ny any Heroda nika tonga dia tsakanany tanteraka barazeny tanteraka zany Jesosy Kristy zany voateraka efa mpanjaka no mijoro amina azy amotika azy ary rehefa ny fitahany magy izy dia tesitra izy dia etretinao rehetra zavatra nataony Heroda any amin'ny 5:12
rehefa fantatry Herôda fa voavitaky ny maky izy dia tezitra indrisika naniraka ny nampamono ny zazalahy rehetra hatramin'ny 2 taona ny midina. Enjana nge zany makamarza be mihitsy izy, mitandrina be mihitsy izy. Mba hahatonga ny Jesosy tena tonga dia potika tonga dia tsy misy. Tena tonga dia nandray fepetra tena makadiry Herôda. Hoe amin'izay milamina tsara ny saina efa maty daholo ny 2 taona ny midina. Na oviany zany miteraka na oviana, mbola tsy 2 taona izay fa ny 2 taona ny midina tonga dia Alleluia. Sakana zany. Sakana zany. Fa java mahafinaritra dia izao. Ny alina iny efa tonga tamin'i Josefa ny teny. Tonga ny anjely ny teny ndana midina any Egypte, ndana mandeha, miaingana, ndana makany Egypte. Afaka indray ny sakana. Alleluia. Afaka ny sakana. Teny amin'ny toerana rehetra ny fiainan'i Jesosy ray manontolo tena nakatsakanana anazy, mba tsy tody eo amin'ilay tanjona irina. Ny tanjona irina dia mba hahatonga azy famonjena ho an'ny olombelona rehetra, anaisitra ny olona rehetra amin'ny fahotany, amin'ny alalan'iny, amin'ny fandatsahany rany. Fa Andriamanitra tsy nanome fahakivinan'i Jesosy na ny ray aman-drenin'i Jesosy raha mbola kely Jesosy. Fa eo anoloan'ny sakana sy ny enzika isan-karazany, Andriamanitra nanokatra lalana foana. Halleluia. Nanokatra lalana foana Andriamanitra. Mba hahatonga n'inona? Mba hahatonga ny Jesosy ho afaka amin'ny sakana, mba handroso foana fa misy tanjona mila tongavana. Halleluia. Eritreretinao fa vao nanomboka Jesosy teny zany Jesosy nandeha teny dia fantatsika tsara fa mba mety zany antsika ravana amin'ilay toerana hoe itsika mbola voakely 12 taona zany tsika. Dia mba mailamaila kely itsika mizara tenin'Andriamanitra dia olon-dehibe no miteny amintsika fa ina koa mba haino le ty amin'izany. Sakana zany sa tsy sakana? Mitomany ny ankizy raha hoe ny ankizy mba mafanafana fo kely zany ianao zao mba hitory teny zany ohatra na fity efa lehibe reny ary hoe teny ianao dia misy commentaire ray miteny hoe inona koa zany famotinana ratsy be zany ohatra zany. Fa tsy manao tsony izy na nareo ary ve nisy teny teny inona koa zany matory teninareo mety kivy ihany nareo fa Jesosy tratra zany isaky ny mitory dia ozy ny olona fa taiza koa nahalalany le ty ataony olona ela na mba nin'ny olona mba haniny rendretrarehetra reny ryambana sakana nafafifafy daholo. Azadiny le fampianarantsika mahaly ariva. Ny fampianarantsika dia zao ny devoly dia tsy mitsahatra mamafy mametraka sakana eny amin'ny lohantsika. Ary rendretrarehetra reny teny rehetrarehetra avy amin'ny fariseo reny dia tsy mba avy amin'Andriamanitra fa natao nakatsakanana an' Jesosy. Mba mitory teny izy dia hita zao fa raha resy lahatra fa le ty veo izy tsy zanaky mimpadrafitra e. Hitanao zany hoe manao fahagagana Jesosy fa ambanina tena hoe akiviana hoe tsy nanao aninina tsisy dikany zany e. Mpandrafitra ny asany io, zanaka mpandrafitra io. Io ve dia mba Andriamanitra? Io ve dia mba mpanompon'ny Andriamanitra? Io ve dia mba zanak'Andriamanitra? Sakana daholo reny. Fa nandroso teny foana Jesosy. Halleluia. Ary anao andray ny asany amin'izay Jesosy. Rehefa andray ny asany Jesosy dia leo be ny devoly. Nanefa kodoranao izy zao rehetrarehetra zao fa totrany tsisy naomby fa za mihitsy amin'izay ny aingy. Dia fantatritsika tsara fa lasa ny devoly ny amin'ny Luka 4 andeha hanao ny asany Jesosy. Ny devoly mihitsy ny tonga teo. Zao ny endriky ny sakana nataon'ny devoly ny kanakanany an'i Jesosy tsy tonga tamin'ny tanjony irina ry havana. Ny nakany devoly fanahan'i Jesosy dia nasiany nakafanan'Andriamanitra teo. Tao anaty fivadikana nasiany namboatra mofo amin'ny vato izay zavatra hain'i Jesosy zany fa Jesosy mila mamita fivadikana. Sakana sika ataon'ny devoly. Ary indrindrindrindra amin'ny andininy 5 amin'ny Luka 4 ary devoly mitondra azy niakatra dia naneo azy indray mipimaso ny fanjakana rehetra amin'izao tontolo izao. Indray mipimaso na filafirain'ny devoly
tsy natao indray natao namirapiratra indray mandeha ndray mpimaso de ohatry le mampitejery reny ndray mpimaso fanjakana rehetra am'izao tontolo zao arony de voly taminy meko anao zao fanapahana rehetra zao mba amin'ny voninahitra efa natolotra ho azy zany ka izay tiako no meko azy ko raha ekohaka eo anatrehako ianao de ho anao avokoa zany rehetrarehetra zany raha lavo teo Jesosy de sakana ngeza be tsy tonga naiza intsony satria asa mpanjaka ny tany Jesosy de lasa nitovy tamin'ny devoly ihany Jesosy sakana fa hozy Jesosy hoe za mbola androso ihany halleloia za mbola androso ihany Jesosy tsy nijery ny tombotsoany tsy nijery ny tombotsoany Jesosy nandritra ny diany Jesosy nandritra ny fiainany Jesosy teto amin'ity tany ity tsy mahita mihitsy ianao tao amin'ny baiboly ka Jesosy nijery tombotsoana azy zany fa na de nirahany azy amin'ny mpianatra andeha hividy sakafo azy tady dio maverina avany mpianatra tsy nihinana akory izy fa nitanjony Jesosy tamin'io mba nafahananana fotoana mangina ny resaka tamin'le vehivavy Samaritana Jesosy tsisy tombotsoany mihitsy ny ainany teto an-tany fa tombotsoan'ny olona tombotsoantsika laviny zany mamirapiratra ngelavana zany napiratany devoly azy zany fa Jesosy zany manana ny tsara lavitra fa raha manaiky an'io de overiny olona tsy nara iny aretretinao fa Jesosy efa nisy fotoana Jesosy meky asamborin'ny olona tao mpanjaka saika asamborin'ny olona Jaona toko fahenina endana zany hoe samborina ho atao mpanjaka le olona fidina filoham-pirenena zao maniry an'izany hoe mba ho samborin'ny olona fidina filoham-pirenena amin'ity volana avrily de iza no lany eo fa de zay lany eo aloha de rehefa mijery andry zareo rehetra de ohatran'ny tsy dita hoe inona moa zany tompony tombotsoa fa aperakitsika amin'Andriamanitra mitanjon'Andriamanitra isika ry havana de mampahalanareo zahay ny atsika mifanjakatsika tsy eto an-tany fa any an-danitra ny atsika ny mpanjakatsika tsy eto an-tany fa any an-danitra ary ninona mitranga niza landry na inona zavatra miseho de tadidy foana zanak'Andriamanitra ianao mateto any amin'ny Jaona toko fahenina andin'ny faharoambe folo ngefa kitsika ary efa voky ny olona de hoy Jesosy tamin'ny mpianany angoniny sisa tsy lany mba tsy sovery tena angoniny ka namin'ny fianoarana roambe folo ny sombotsombon'izay mofo varory de adimy izay ambiny tsy lany mihinanana andiny efatra ambe folo ary hoy reny olona reny rehefa nahita ny famantarana zay nataon'i Jesosy ity tokoa nylay mpaminany izay ho tonga am'izao tontolo zao ary efa fantatry Jesosy efa ho avy ny olona aka azy ankeriny ataon'ny mpanjaka de niala izy ka nylasa indray nandererina ka ny atendrombohatra sakana angeza be mihitsy io neny ny olona zay nahitany mofo ihany ny ataon'ny mpanjaka ny olona tsy miraraha zay fiainana mandrakizay zany tsy fantany mission an Jesosy fa tsy mofo io fa ozy ny olona raha io mpanjaka mofo isan'andro maraina atoandro hariva mofo tsy miasa tsony mofo sakay mofo akondro mofo hena baolina mofo baolina makasoka mofo inona koa ny ianareo ozy ny olona andao io atao mpanjaka fa tena fiainana mahafinaritra fiainana mofo ny fiainana tsisy anohanana tsony zay ny tao anatin'ny sain'ny olona fa tsy zay ny mission an Jesosy tsy ny avoky ny olona ihany raha isingery havana hoe nataon'ny olona mpanjaka teo Jesosy lasa mpanjaka ny tany iny zany Jesosy lasa mpanjaka ny tany de lasa ino moa zany mitovy am'ry Solomon mitovy am'ry David mitovy am'ry mpanjaka rehetrarehetra zay hitanao tao amin'ny baiboly tao lasa coincé voafetra tao nga ianao afaka hiteny hoe ry Davida mpanjaka satria Davida zao mpanjaka raha izany Jesosy ny tonga lasa hoe
nataon'olona mpanjaka teo de ohatr'izao zany tsika mitovy am'izao ihany hoe ory David feno ianao ny foko de mamaly David any am-pasana za tsy afaka mameno ny fonao fa za efa maty ryhavana mitsoka Jesosy raha tsy satsara zanao atao mpanjaka zany nefa Jesosy nge miteny hoe za mpanjaka ny Jiosy raha mpanjaka ny Jiosy ary ianao de andao ary ianao ho atao mpanjaka fa mitsoka Jesosy hoy zao tsy ampy anao mpanjaka ny Jiosy fa mila mpanjaka ny Rado mila mpanjaka ny Rery Betina mila mpanjaka ny Ritody Raolosoa mila mpanjaka ny Ritody ry Koda Leonisy ry Kodanela sy Ritody Mikaela alleluia Jesosy tsy tonga ho an'ny Jiosy irery fa Jesosy tonga ho an'ny olombelona rehetrarehetra amonjy amin'ny olona nafaka ny fahotan'ny olona eto amin'ity zao tontolo zao sakana ngeza be fa nilan'ny Jesosy tombontsoa izany tsy te ho mety afinaritra izy mpanjaka zany vitatreo fandehanana tongotra vitatreo zany matory Jesosy ke tsy nanana trano vitatreo zany adiady vitatreo zany ditongotra de manana sitrana de délivrance de manangana maty de mitsabo olona de vitatreo zany fefa mpanjaka lamina ho Jesosy tsy le izy saika sakana ngeza be raha mbola teo Jesosy sakany zany ry havana ho an'ny olona hafa zany mety ozy ny hoe fitahiny tsisy fitahiny ohatry ty elan'ny elan'ny endrasana fa tonga mpanjaka isika rehefa lasa minisitra zany etretin'oleta fita rehefa lasa minisitra mbola tsaroko foana hoa le rahalany rahavavaka taminay le longolongo be tamin'i Jesosy izy fa tsy tafiditra minisitra de tsy nivavaka intsony izy loha satria tezitra tamin'i Jesosy izy ry havana tsy minisitra ny tsara nen Jesosy ary mpanjaka ny elany satria Jesosy manana programa tsy ho mpanjaka an'ireo olona tia mofo reo fa mpanjaka ny olona na de ny olona tsy nivolanina mofo azy halleloia tsy ampy an' Jesosy koa raha mpanjaka an'ireo tsy reo na ny rahana azy apahany kely fotsiny naseho an' Jesosy mizara mofo tozy ny hoe andao atao mpanjaka hoy Jesosy hoe mbola hita mihoatra n'izany nareo fa tsy zany no mety amiko tsy ampy anahy mpanjaka ny Jiosy zany halleloia mpanjaka amin'ny mpanjaka de tompony tompo zany no mety amiko izy Jesosy maka ny verina maka ny toeram-boninahitra taloha fa ny alehako eto misy tanjona fa fantatro fa reny rehetrarehetra reny sakana ry havana malala sotra n'Andriamanitra tsy nanaiky Jesosy hoe lasa mpanjaka an'ireo olona ary sakana manaraka koa nge ry havana tsy lavitra teo nampareny mihitsy nahazo amin'ny Petera nisy mpianatra roa tena niavaka be rehefa kaiku faty Jesosy de voateny matetika sady niavaka de Petera sy Jodasy de tsika rehetra miara mahita tsy mahafantatra fa ratsy Jodasy Jodasy nge ry havana tena namadika an' Jesosy ary Jodasy tena mitady ny hevitra rehetra sy ny fotoana afahany zany hoe miaraka eo ihany fa anatin'ny sainy ihany efa miandrikendritoana izy miandrikendritoana miandry an'le fotoana anankiray azahoany ianao fa ny nampalahelo de zao Petera rehefa nytenen'i Jesosy hoe za andeha ho faty atolotra de ho atolotra ny zanak'olona de ho kapoana de ho vonoina sy ny sisa hoy izy Petera Matio 5:20 Matio 5:20 nge vakitsika adiny fa 1:20 hatramin'izay vao natoro ny Jesosy ny mpianany fa tsy maintsy makany Jerosalema izy ka ampijaliany olona sady sy ny lohan'ny mpisorona ary ny mpanoran-dalàna de ho vonoina ary atsangana amin'ny andro fahatelo zavatra efa mitoy zany ekena fa vonoina fa efa nitohizan'i Jesosy ny teniny fa hatramin'ny hitsangana amin'ny andro fahatelo fa Petera tsy nanaiky andiny 2:20 ny seho maha Petera ny Petera
ary eritreretin'ny olona hoe tena mety ny tenin'ny Petera, ho Petera. Ary Petera nanoana azy ny tanila kely ka ny teny mafy hoe teny mafy a. Sanatria aminao zany e, sanatria aminao zany tompoko, so aminao tokoa ane zany. Inona ny taopony Petera? Inona ny taopony Petera? Fitiavana an'Andriamanitra, fitiavana an' Jesosy. Hoe Jesosy kizao kosa ve dia ho avelako vononao? Olona tianao miaraka aminao ve dia misy miteny aminao zao za dia ho vonon'ny olona dia ianao ve dia tena nanamarina ianao vonon'ny olona fa miendrika anao koa ny vonona amin'izao. Tia endrika fitiavana nataon'ny Petera. Hoe sanatria aminao zany a, sanatria aminao zany tompoko, tsy aminao tokoa ane zany. Sanatria Jesosy a, tsy ho aminao zany. Zao no navarin' Jesosy taminy. Hitanao le tenintsika maly tao amin'ny seminaire tamin'ny andro fahatelo dia nitentsika nanao hoe ny devoly a dia afaka maniraka olona. Maly zao a dia fantatsika fanirahan'ny devoly Batseba naka fanahany Davida tamin'ny fotoana anankiray, teo amin'ilay fotoana anankiray izay fantatry ny devoly fa eto afaka hatratrarana ny Davida dia teo ny napetrany Batseba. Dia mba tahaka izany ihany koa na dia mpianatry ny tompo azy mbola nialanenina ihany ny devoly dia nanome hevitra i Petera. Dia nafangaron'ny Petera ny fitiavany diso tafahoatra an' Jesosy ary tsapan'i Jesosy le izy zao ny tenin'i Jesosy. Tenenin'i Jesosy izy. Ary izy niodina ka niteny tamin'ny Petera hoe makanisa ty voaka ianao ry Satana, fa tafotohinana amiko ianao satria tsy misaina izay an'Andriamanitra ianao fa izay an'ny olona ihany. Hitako eo teo ohatra menamenatra mihitsy Petera. Fa tsy Petera, fa Jesosy mahita ny Petera dia mahita ny Lucifera, mahita ny devoly ao ambadiky, mahita ny Satana ao ambadiky i Petera. Fa Petera tsy nafantatra an'izany. Gaga ny olona magazy Satana io. Ary eritreretinao tsara, nampalahelo ihany Petera. Petera izay tena nika hiaro azy indray no tenen'i Jesosy any voako ianao ry Satana. Fa i Jodasy izay nanolotra ny ain'i Jesosy tsy mbola nitenen'i Jesosy hoe any voaka ianao ry Satana. Satria ravana dia zao teo anatrehana sitrapon'Andriamanitra, teo anatrehana sitrapon'Andriamanitra. Dia zao i Petera tsy nijery ny sitrapon'Andriamanitra fa nijery ny sitrapon'ny tenany. Satria tiany Jesosy, satria tiany eo Jesosy dia tsy nekeny sainy hoe Jesosy ho hiala eo aminy zany. Raha avako malalako androany dia teny aminao eo amason'i Jesosy sakana Petera. Sakana. Ary sakana ngeza be satria olona tiany ny sakana teo anoloany. Fa nivakiany Jesosy, naboraky Jesosy ny marina. Ry Satana, ndany ianao anivoako. Anivoako zao dia zao. Ary io tsy nijanona io zavatra nataon'ny Petera io hatrany amin'ny Jaona 7:20. Rehefa tonga teo Getsemane, Jodasy sy miaramila mbola namoaka sabatra ihany izy dia nikapa ny sofiny maliko. Saika tsy anaika hatramin'ny farany. Ady tio izy neka ho arovany hatramin'ny farany Jesosy. Nefa ry havana ny programan'Andriamanitra. Ny programan'Andriamanitra hatramin'izay ry havana dia mba ho fanafahana ny fahotan'ny olona rehetra maneran-tany. Tsy maintsy atolotra ny zanak'olona. Tsy maintsy atolotra ny zanak'olona. Ary raha ohatra hoe teo foana ireo sakatsakana izay tsy nijery, tsy nitsindry izay an'Andriamanitra, fa nitsindry izay ho an'ny tenany, dia maty antoka ho antsika. Tena tsisy niefarana ny fiainantsika. Fa niara-antitra tamin'ny mpianatra teo Jesosy dia niakatra velona any an-danitra takandro Mosesy, niakatra velona any an-danitra takandro Elia. Raha izay ny zavatra nitranga. Androany ravana teteny amintsika manao hoe any amin'ny azo mijery ten'Andriamanitra anankiray tsika.
any amin'ny Jaona toko 7:10. Jaona toko 7:10 andininy 30. Nanoloana ny zany zavatra rehetrarehetra zany. Nanoloana ny sakatsakana rehetra ary mbola apahany zany teniko anao zany fa teo amin'ny fiainan'i Jesosy dia nisy foana ny sakana. Sakana. Isaky mandroso dia sakana. Mandroso dia sakana. Nataony ny devoly ny hevitra rehetrarehetra. Na dia ho ampiasain'ny olona farak'izay akaiky an'i Jesosy aza mba hahatonga an'i Jesosy tsy tonga eo ambony hazo fijaliana. Fa Jesosy tsy nanaiky hatramin'ny farany. Ary Jesosy efa nampianarin'Andriamanitra fa dia misy ny sakana fa ndana mandroso ihany. Halleloja. Hoy Jesosy any amin'ny Jaona toko 7:10 andininy 30. Ary rehefa nanandrana ny vinaigitra Jesosy dia nanao hoe vita dia nanondrika ny lohany izy ka nanolotra ny fanahany. Tao anatin'io nisy zavatra ray mitranga. Ritra daholo ny rà sy ny rano tao amin'i Jesosy rehefa nitrobarana lefina ny lany voany. Dia nisy rano dia nisy rà nivoaka teo. Tsy izy ho mpanjakan'ny Jiosy, tsy izy ho mpanjakan'ny olona nivokisana mofo, tsy izy ho anana fanapahana eto amin'ity zao tontolo zao ity, tsy zany rehetrarehetra zany. Fa ny amoahana n'ilay rà sy ny amoahana n'ilay rano izay tao aminy ry havako malalako, izay no nandehanan'i Jesosy teto an-tany. Mafy zany teo ho faty. Mafy zany teo ho faty teo ambony hazo fijaliana fa sakatsakanan'ny olona. Zaho teo ho faty. Sakatsakanao anao atao. Tsy tonga aminao zany. Fa Jesosy teo ho faty. Te hiakatra teo ambony hazo fijaliana. Tena tonga ny lefina na ny trobarana ny lany voany. Reny amin'izay fa mivoaka ny rà sy ny rano. Hoy Jesosy izay ilay izy. Inona ianareo izy Jesosy. Halleluja. Ny rano ry havana dia fanadiovana. Ny rà dia fanasitranana. Halleluja. Ary ny rano dia fanadiovana. Ny antony fiainantsika io. Raha mandalo tsy fahasalamana ianao ry havana, angatao ny ràn'i Jesosy. Anadio anao ny rano. Dia latsaka Jesosy teo ambony hazo fijaliana. Fa amboniny zany rehetrarehetra zany ry havana. Amboniny zany rehetrarehetra zany. Nararaka ny hazo teo ambony hazo fijaliana ny ràn'i Jesosy. Mba ino? Mba mafana sanadiovana ny fahotantsika. Zanak'ondry tsy misy kilema. Dia ity tsika. Nga ny zanak'Israely ihany. Nga ny Hebreo ihany. Tsy ny Jiosy rery. Tsy nanaiky Jesosy raha tsy vita ho an'ny olona rehetrarehetra. Raha dia tena amintsika rehetrarehetra hoe mahereza. Fa alibe nge Jesosy ny tena nivita io rehefa. Tena hoe maty ampiadanana. Tena hoe ripa. Any ny tena hoe ripa fa tena teneniko anao. Vita. Fa raha hoe matimaty fotsiny tamin'izao, tsy vita. Tsy vita. Fa nandry ampiadanana amin'izay Jesosy hoe vitako ny missionko. Reny ny rako, reny ny rako, reny ny ranoko. Anjaranareo ny sisa ry havana. Anjaranareo ny sisa. Vita Jesosy niala ny sakana rehetrarehetra. Nataon'Andriamanitra ny hevitra rehetrarehetra. Ialany sakana. Dia nandroso foana Jesosy. Mari-pahatonga teo ambony hazo fijaliana. Tapotra ny aindry. Latsaka ny randry. Ritra ny rano. Anao ny sisa. Halleluja. Vita ny famonjena. Vita ozy Jesosy. Nandry ampiadanana izy. Ho anao zany. Ho anahy. Ary eto dia miteny amintsika rehetrarehetra manao hoe inona ny tao ambadiky zany. Araka ny teny taminao hoe ao ambadiky ny sakana misy valisoa. Dia valisoa dia tsika rehetrarehetra reo. Everinao tsy mba faly hoe Jesosy rehefa na mahita tsika rehetrarehetra reo. Nandray an'izany rà. Nandray an'izany famonjena nomeny. Halleluja. Samy nandray ny valisoany daholo tao ambadiky ny sakana. Na ry Davida, na ry Joba, na ry Paoly, niza niza. Fa Jesosy mandraky ity ny androany mbola migokana izany izy mandalo. Halleluja. Misy foana ny olombonjena, mitombo ny olombonjena. Halleluja. Tsy navilan'Andriamanitra ho voasakana izany.
fa nandroso foana nandroso foana. Dia tena aminao androany manao hoe ankalaza ny pasika tsika, ataovy zava-dehibe anao ny fankalazantsika ny pasika amin'ny fotoana ity. Hotsarovantsika manokana mihitsy hoe Jesosy tsy mba nataonao kitoto fa ny angalinao mihitsy, alleloia, ny angalinao ary ny insistenao hatramin'ny farany mba hahatonga ny teninao hoe vita teo ambony hazo fijaliana. Hotahin'Andriamanitra ny tsika tsirairay avy. Matoka fa voarainao fa tsy navelan'Andriamanitra voasakatsakana ny famonjen'i Jesosy ianao. Tsy navelany voasakatsakana ry avako malalaka. Satria tian'Andriamanitra ianao. Misotrantsika nahatrany hatramin'ny farany. Hitramin'ny fidirantsika. Izay ny namaranantsika ny fotoanantsika tamin'ity androany ity ny toriteny. Ivavaka alohantsika. Ivavaka alohantsika marina ny fotoana. Isotran'Andriamanitra tsy mbola marina ny fotoana e, fa isotran'Andriamanitra ny amin'ny teny izay tonga tamintsika teto tamin'ny teny. Misotranao zay Jesosy satria tena tianay ianao. Tena tianay tokoa ianao ary tsy niembotra ianao Andriamanitra. Tsy niembotra ianao fa zay rehetra tokony natao dia nataonao mba hahatonga ny famonjenanay ho tanteraka. Eny Jehovah Andriamanitra, indreto zay tsy hanao ambanin'ny zavatra n'izany. Indreto tokoa zay Jehovah Andriamanitra tsy mba hanao ambanin'ny zavatra n'izany. Tena hoe ame voninahitra n'izany. Tena ho asianay vidiny. Ho asianay vidiny. Tsy ho ataonay raraka an-tany fa ho raisinay ny famonjena Jesosy. Efa tsy voasakana dia ho ararotinay mandrakizay. Fa lehibe ianao. Lehibe ny nataonao. Lehibe ny fanataterahanao ny famonjenanay. Saotra Jesosy fa io ny tsirairay avy zay mety voandroany fa mety maheno an'izao toriteny izao mba ataovy mandray anjara amin'izany famonjena nomenanay izany. Fa nisokatra ho anay maimaipoana ny lanitra, tsy izahay niakatra teny ambony hazo fijaliana, fa ny tompo tianay no niakatra teny ambony hazo fijaliana hitondra famonjena ho anay. Tsy ho adinonay mandrakizay ho raisinay Jesosy ahy. Saotra anao tamin'ny fahataterahan'ny fotoana, saotra tamin'ny fahataterahan'ny seminaire. Androso foana zay Jehovah Andriamanitra, nampianarana zay tao anatin'izay efatrandro zay, ny sakana tsy maintsy misy. Fa rehefa anatinay ny androso dia ny Jehovah Andriamanitra ny manampy anay ahafahanay mandroso tonga any amin'ny fandresena mandrakizay. Misy saotra Jesosy. Dia vosin'ny Satana faritra amin'ny rano tsy afaka hitsaingoka anaty litera ray tamin'izay voatory teto androany. Ho voninahitra ny maranao. Saotra Jesosy. Amen. Ataontsika izany izany ho voninahitra Andriamanitra. Hiara-naikitsika hoe Rakani androso anay manao ny asanao, rayono atsapanay fagombotra aminay vinitra menay toko lay Satana raty lay belolombo lay vavalony sanao ny manao zay ho afany manakananay tsy anompo anao zay andriamanitray nanao vanay ne ho mandraky zay raha momba ny asanao ekena yatao na izy benasao Yeni naitulao Easy.
hiditra amin'ny fiderantsika maharetary fa ifaly anatrehan Jehovah-tsika hiditra avy hatrany anatin'ny fiderantsika araka amin'ny mampionina sy ny groupe zay maharesy amin'izao fotoana izao. Araka amin'ny groupe izay maharesy tsika hideran'Andriamanitra tsika rehetrarehetra mihitsy androany miara ifaly amaranantsika ny fotoana androany lasa arytsika hideran'Andriamanitra. Manna tuna ninte susana
eo fitia kataka eo ihany tsika aloha mahitra ny fiderana manaraka tsika raha nabavitsika kadaka ny marana azy teo izy koa ny anomboka azy amin'ny fiderana manaraka eo ao ary mahentsary nareo ato amin'ny zoom ao ary lasa ihany tsika ary atomboka raha nabavy kadaka ihany dia eo ary anatomba eto anatrika izao fiderana sy asa fitoriny izao ianina kaolana maro mifamao Suzella no entina oetoany raha nabavy Suzella sosokevitra tsara notolotro anao ary tegna zo ao ary misisesikelintsika alleluia dira jesu ao ary eo tojo tojo Mikaela asandratonotombo dia hotsapanao ny heriny asana fakanao any alleluia atinozy rehetra metena vesatra sy ampisafa fandiana Angely Gabriela ao ary dirao ao ary dirao erao jesu lovely faratokatsarona fa mbola ho foana mamatotra ny anarahelo sy mijaly ka ny fosinosena dia tsy tavatombona mitaintaina manay sy marary azehony fiona ombapiderana sanatonotombo jesosy fa mahery alleluia lalanirina fa mbola ho foana mamatotra fontaine lalanirina alleluia ka ny fosinosena dia tsy tavatombona mitaintaina manay sy marary alleluia madame lala sanatonotombo jesosy fa mahery alleluia Marijo alleluia eo any le fangatahana hira nareo zay mpijery miaraka aminay dia afaka mangataka hirinareo hira fiderana mihetsiketsika zay anankiroa tonga voalohany eo dia eo ataontsika sotra marina tiana amin'ny fampinana ny toroteny elina artisanay de Madagasikara alleluia dirao dirao jesu atonony alahelo sy rehefa orina sy zay mikiky ao ampona alleluia eo ary miara mifany ny zanak'Andriamanitra heriny asana fakanao any alleluia atinozy rehetra metena vesatra sy ampisavoroboro ny saina dira
olona miavaka ianao antetehelna ataontsika orinan'izay alleluia felana rakoto faratokatsarona fa mbola ro foana mamatotra ny onalahelo sy mijaly eny atsikitsiky kely ary any fosinisaina dia tsy tavatombona mitaintaina manay sy marary asehoany fimona ombapiderana sandratontono jesosy fa mahely eo arytsika alleluia faratokatsarona fa mbola ho foana mamatotra ny onalahelo sy mijaly felana rakoto iny a kany fosinisaina dia tsy tavatombona mitaintaina manay sy marary fity kely asehoany fimona ombapiderana sandratontono jesosy fa mahely alleluia asehoany fimona ombapiderana sandratontono jesosy fa mahely ao ary asehoany fimona ombapiderana sandratontono jesosy fa mahely asehoany fimona ombapiderana sandratontono jesosy fa mahely amle fiderana olona miavaky anao zany nataontsika ao arinan'izay a nangatandrana vavintsika nahelna zay a dia ataontsika zay hery zay a voninahitr' mbola miandrira anakiray tsika avy aminareo mpijery reo a iny nanira mba miverena groupe ny ilaina ony hoy izy amboarantsika miverena zany ataontsika ao arinan'izay a halleluia zao ary mino a fa mideran'andriamanitra be mihitsy ny mpangataka zany iny zany ao a io katake soameva alleluia olona miavaky anao soameva olona miavaka dahony familitina olona miavaka Samina camarada de Jesus Marijo Ewa Kulla miavaka anao Hallelujah Ala babla lanirina Tudo Micaela Cisela
Pavelina. Zoky fialana rakoto a erana baby Marina Tiana. Marina Tiana ao Canada izy miaraka amintsika androany. Halleluja. Sotran Jesosy. Sotran'Andriamanitra tsika tamin'ny misy alira anankiray a ina moa le izy teo rano bavy a miverenan'izy izy teo ary tadidinao le izy miverena groupe ny ilaina ataontsika zay ery zay a dia amaraparana ny fidirantsika tsika mbola hitra min'ny fanasan'ny tompo rehefa aveo a dia amaraparana antsika ny fotoam-bavaka teto androany ataontsika zany hira mahafinaritra izany a nangatahany amboarantsika enina dia apostrophe dia ilaina eo ary eo ary atomboky Marina Tiana izy ny farany teo izy ny anomboka amin'izao fotoan'izao Marina Tiana. Erana Baviena. Maembe nareo groupe zao maembe nareo. Eu Fabiola Zanakadapa. Fabiola Zanakadapa. Erika Raxa. Eu Erika, miaraka amintsika. Shelina, ver Shelina. Ele tsikeli. Ele tsikeli Jesus.
andro farany rana bavy roly anisa namako a aza marina mandre ny andro lava e mbola vonina ny andranao tompo e eo antokanao kristianao ilibayanao izo de zao kristianao e ianao tsy mirara ianao tsy mivakolo sy famotena ny vokitany mialo sotratsika rehetra nahafanena tamin'ny farany a zay anao manalatsika ny fiderana sy fitombavatsika teto androany a dia tsika rehetra kosa amin'ny groupe a amin'ny fotoananao amin'ny zoom anaovatsika anatanterantsika fandraisana fanasany tompo manome fotoanatsika rehetra amin'ny lasanay ny alina indray a ao anatin'ny fandarana vavaka fiambenana bonne semaine daholo a salita in Jesosy. Alléluia.